Manolotra ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy asainay mpanajana renao anaraka ny fandaharana meteo hatramin'ny farany. Ny varatra azy hatrany aloha izany no mandrafitra ny toetry ny andro amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iny mbola hitoetra kosa ny oram-baratra amin'ny ilany andrefan'ny nosy sy ny aty amin'ny tapany atsimon'ny faritry ny afovoantany. Izany dia mbola ho arahana tafiotra avandra sy varatra indraindray. Raha ho any Rampitso maraina ary dia anorana tandrifindrahona ny faritra Analanjorofo torak'izany koa ny aty Toamasina sy amin'iny distrikany Antalahy iny, ny morotsiraky Sofia, ny morotsiraky ny faritry Boeny sy Melaky. Andrahoandrahoana kosa ny andro ny amin'ny faritry Bongolava, ny ilany andrefan'ny Betsiboka, ny aty amin'ny faritra Analamanga torak'izany ihany koa ny faritra Vakinakaratra sy Amoron'Mania ary ny atitan'ny faritry Melaka sy ny atitan'ny faritry Boeny sy Menabe. Andrahoana mitsitokotoko na andrahoana vitsy ny andro ho an'ny faritra sisa. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia anorana tandrifindrahona mety ho araikotrika ny any Anosy Be sy Antsohihy torak'izany ny aty amin'ny faritry Melaka sy ny aty amin'ny faritry Bongolava. Mahazo an'izay ihany koa ny faritra Analamanga sy ny faritry ny Afovoantany, Raimantolo, Iorombe, Atsimo Atsinanana, ny ilany andrefan'ny Boeny sy Betsiboka ary ny ilany andrefan'ny faritra Vatovavy sy Fitovinany ary ny tapany avaratry ny faritra Atsimo andrefana torak'izany ihany koa ny tapany avaratry ny faritra Anosy. Anorana tandrifindrahona kosa ny aty Sambava, Antalahy sy ny morotsiraky Analanjorofo ary Toamasina. Andrahoana mitsitokotokona andrahoana vitsy ny faritra sisa rehetra. Ny maripana voavinavina ho an'izay andro ny alakamisy izay dia 7.30°C ny ambony indrindra hitantsika aty amin'ny faritry Sofia, eo amin'ny 4.30°C eo kosa ny eo Maheva-Tanàna, 5.30°C ny aty Morondava ary 4.30°C ny aty amin'ny Tendro ny Atsimo aty, 5.0°C ny ambany indrindra ho an'ny Rampitso hitantsika ao Vakinakaratra ao. Raha ho an'ny andro ny zoma kosa ary dia ahazorana tandrifindrahona mety ho araikotrika ny any Samborano, Melaka, ny aty amin'ny faritry Bongolava torak'izany ihany koa ny ilany andrefan'ny Vakinakaratra, Amoron'Mania sy Aotomatsiatra. Mahazo an'izay ihany koa ny faritra Iorombe ary ny tapany avaratra atsimo andrefana sy Anosy ary ny atitan'ny faritra Menabe. Norana tandrifindrahona kosa ny any amin'iny faritra Analanjorofo, ny aty Antalahy ary ny distrikany Toamasina sisan'izay moa dia ho maina ny andro. Ny maripana voavinavina ho an'izay andro ny azoma izay dia mbola tsy dia misy fiovana firy fa eo amin'ny 7.30°C eo hatrany aloha izany. Ny maripana ambony indrindra hitantsika aty amin'ny faritra Sofia 4.30°C hatrany eo Maheva-Tanàna ary 5.30°C ny aty amin'ny Antanina Atsimo andrefana aty, 5.0°C hatrany kosa ny maripana ambany indrindra ao Vakinakaratra ao. Raha ho an'ny andro ny asabotsy dia mbola mitohy hatrany ny orana tandrifindrahona mety ho araikotrika ao Samborano, ny faritry Melaka torak'izany ihany koa ny aty amin'ny faritry Bongolava. Mahazo an'izay ihany koa ny aty amin'ny faritry Menabe aty, toy izany ihany koa ny ilany andrefan'ny Vakinakaratra, ny faritra Itasy ary ny tapany avaratra Atsimo andrefana. Raha toa ka anorana tandrifindrahona ny morotsiraky Analanjorofo sy ny aty amin'ny faritra Vatovavy sy Fitovinany. Omaina kosa ny andro ho an'ny faritra sisa izay tsy voatonona teo. Ny maripana voavinavina ho an'izay andro ny sabotsy izay dia 7.30°C hatrany. Ny maripana ambony indrindra hitantsika aty amin'ny faritra Sofia aty 4.30°C ny ao Maheva-Tanàna ary 4.30°C ihany koa moa izany aty amin'ny atitan'ny Atsimo andrefana aty, 4.0°C kosa ny ambany indrindra hitantsika ato Vakinakaratra ato. Dia izay indray ary ny mety ho toetry ny andro azo natolotra ho an'ny androany. Mame fotoananao manaraka indray. Veloma tompoko.